Yeah, blessing, money, testimony. Go to follow. Fany miarabantsika rehetra ary an, tonga soa daholo an, manatrika an'ity fanazavana momba an'ity opportunité na travail ity. Mety hoe nisy namana fianakaviana olo mpantatra ihany koa tany anaty réseaux sociaux an, mety nahafantaranao hoe sao de mahaliana anao an, misy asa anankiray ahafana migagner vola 5 euros, 10 euros par jour na 160 euros na 640 na 1600 par mois an. De ndao ary fa izany no hiprésenter anao an'izay activité zay. Anao partage d'écran za de tsy andrela intsony tsika fa tonga de anomboka. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra anahy moa zany de iainarako Toavelo ianarako 6 ambin'ny 20 taona manan-janaka anankiroa mipetraka aty France de tsy miasa intsony fa efa ity activité ity no antonasako aty Europa amin'izay miteny zao. Efa tao anatin'ny 7 volana zay no nolona tanteraka tao anatin'ny tontolona éducation financière de izay azavaiko anareo androany hoe inona zany hoe éducation financière zany de inona le zavatra ho proposenareo androany. Ny représenteko anareo dia i AOS Academy. I AOS Academy dia centre de formation anankiray entreprise anankiray manome tolotra ho an'ny olona mba ahafahan'ny olona mianatra sy mandalina tanteraka ao anatin'ny tontolon'ny éducation financière. Ao anatin'izany éducation financière zany tena feno service zany hoe toy ny trading, crypto-monnaie, bourse sy ny immobilier izay ahafahan'ny olona rehetra mianatra mba ahafahany être indépendant rehefa avy eo rehefa hanomboka hanao an'ilay asa izy rehefa avy eo. Eny azy, misy zavatra anankiroa ngeza be ahafahanay migagner vola ao anatin'ity entreprise ity. De ireo zavatra anankiroa ireo tsy voatery tsy maintsy atao fa miankina tanteraka amin'ny choix-nao. Ny voalohany indrindrany de ny resaka service zany hoe le fampianarana ho ataonao ato anatin'le activité. Zany hoe misy ny formation de ny formation ato mba ahafahana manampy anao mba hoe ahoana ny ao anatin'izany tontolona trading zany ahoana ny ahafahana migagner vola ao anatin'izany trading zany rehefa hiasa ianao rehefa avy eo inona ny atao hoe crypto-monnaie ahoana ny analyse sy ny tariny mba ahafahanao mahazo gain journalier rehefa avy eo. De ny trading moa ho an'izay mbola tsy mahalala de resaka varotra, resaka échange monétaire na devise. Resaka échange na matière première sy action d'entreprise zay ny atao hoe trading de ho azavaina misimisy kokoa anao izy rehefa manomboka an'ilay formation ianao. Ny anisan'ny tena hoe mampiavaka ngeza be ny entreprisenay de ny fisiany copie-coller ana trading. Ny copie-coller ana trading de toy ny izay anarany zay mihitsy hoe copie-coller. Zany hoe rehefa any am-pianarantsika mahay mangalataka na mahay mitriche de afaka tsara mihitsy mahay manantontosa an'ity copy trading ity. Inona zany copy trading zany de ilay mpampianatra anao anatin'le centre de formation no mitrade no manao an'le asa amin'ny placenao fa ianao juste fotsiny hoe manao copie-coller mangalataka. Ohatriny any am-pianarana hoe iny e nanao examen physique de iny mivoaka ny sujet-na physique mivoaka ny réponse de mandika fotsiny sisa ianao de ohatran'izay le izy mba ahafahanao mahazo an'le 5 euros 10 euros par jour. Ohatran'izao ny fomba fiseho an'ilay copie-coller ana trading ao anatin'ny entreprisenay zany hoe misy canal maromaro misy canal efatra maromaro ahafahanareo andefasan'ny mpampianatra ny alertany de ao nareo no maka tahaka zany hoe efa alefany eo le izy de zay alefany eo ihany no adikanareo mba ahafahanareo mahazo vola ao anatin'le izy mba tsy handeha irery fa tonga de sûr et certaine hoe tsy hiditra perte be zany. De ity atoloko anareo manaraka ity résultat-na trading-ako izy ity nanomboka départ tamina 100 euros zany nanomboka nanao trading zany hoe zay vola ahafahanao manomboka azy de mety daholo fa ny ahy manokana 100 euros no nampiasaiko tao anatin'ny 100 euros de mahazo 55 euros par jour indraindray za mahazo 15 euros par jour. Misy fotoana moins 45 euros zany hoe mitovy ohatran'ny business rehetrarehetra ihany ny trading
Misy fotoana ianao ohatra hoe mivarotra, androany ohatra hoe sabotsy mandeha be mivarotra anao dia mahazo vola be anao, miditra ny volanao. Rapitso ohatra hoe alahady nefa tsisy ny olona rehetrarehetra mandeha mivavaka nefa ianao misokatra ny tsenanao mety tsisy vola mihitsy niditra dia dikan'izay tsisy vola niditra mihitsy ianao dia mitovy amin'izay ny business trading hoe misy fotoana ianao mahazo misy fotoana ianao tsy mahazo fa nefa kosa rehefa misy mpampianatra manoro tsy mandeha irery tsy mananao foana dia ny bénéfice betsaka kokoa noho ny perte miditra ao anatiny. Ireto moa zany tsy hijanona ela eto za fa mbola anisany compte réel ko izay atoloko anareo amin'ny anaovako an'ilay trading copy-coller. Ny zavatra tena mampiavaka be anay ihany koa amin'izao ary tsy misy manana mihitsy amin'ny entreprise rehetrarehetra erak'izao tontolo izao aty Eoropa dia ny automatique-na trading amin'ny minimum de dépôt. Izany hoe tsara fantatrareo zany ny tena hoe objectif ao anatin'ity entreprise ity dia hampianatra anareo ho lasa indépendant mampitombo ny volanareo ianao ihany no mampitombo azy fa tsy hoe ity za fa manana vola 50 000 ariary 200 000 ariary dia omeko any raha ihany na omeko any raha ihany dia mitombo any iny pendant un mois na une semaine. Tsy misy an'izay ato aminay fa ianao mihitsy no ampianarina atoro lalana hoe ahoana ny ahafahanao raha hoe manana ianao androany na indray androany hoe manana ianao 100 000 ariary ahoana ny ataonao mba hampitombo an'iny 1 € par jour 2 € par jour ao anatin'ny téléphonenao anatin'ny comptenao amin'ny alalan'ny zavatra ianaranao ato anatin'ny entreprise. Ny automatique trading dia natokana manokana ho an'ny olona izay tsy manana connexion satria asa en ligne izy ity dia amin'ny maha asa en ligne anazy izany hoe mila connexion. Ny fandraisana alertana copie-coller zao tena tsy maintsy hoe mila connexion isaky ny tonga ny alerta dia maka ianao maka an'ilay izy manao copie-coller an'ilay izy. Fa ny automatina trading tsy mila connexion fa izay fotoana anananao ihany koa izany hoe natokana ho an'ny mpianatra ho an'ny olona miasa hoe tsisy fotoana misy iaina nefa te hanao an'ilay izy dia ahoana ny atao dia misy ny solution androany misy ny automatique-na trading izany hoe 10 € ny minimum de dépôt. Raha manana 10 € anao androany dia afaka manomboka an'ilay izy dia io 10 € io mipetraka ao anatin'ny comptenao na téléphonenao fa reliena fotsiny ilay izy amin'ny compten'ilay trader amin'ny compten'ilay mpampianatra dia izy no miasa amin'ny placenao dia volanao rehefa avy eo mitombo azy ao anatin'ny téléphonenao amin'ny alalan'ilay trading izay ataony isan'andro isan'andro. Dia ny automatique-na trading efa noteneniko teo hoe tsy mila connexion foana vao afaka manomboka ny automatique trading fa rehefa te hijery fotsiny ianao ohatra hoe dans 3 jours 4 jours ohatrina izay fitombo ny volako ato anatin'ny téléphoneko dia amin'iny ianao no manokatra connexion. Tsy mila mijanona sur téléphone foana fa raha miasa mianatra na ampiasana any tsy mila miasa saina fa ny volanao sy ny comptenao ao anatin'ny téléphonenao sécurisé tsy hananan'ny entreprise accès mihitsy fa juste fotsiny hoe izy no mitrade amin'ny placenao. Ny anombohana anazy za teo dia dépôt minimum dia 10 € dia efa afaka manomboka an'ilay izy. Ohatran'izao raha ny ohatra amin'ilay automatique-na trading ao anatin'ity broker anankiray ity no ireliena an'ilay izy amin'ny compten'ilay trader dia ity zao nanoka tamin'ny 100 € efa compte réel automaty ity nanoka tamin'ny 100 € dia hitanareo ito misy hoe 10,62 € bénéfice actuel. Deuxième jour 13,79 € izany hoe ity 13,79 € bénéfice ity afaka sotominareo eo ny eo tsy misy hoe miandry herinandro na miandry 3 volana 6 mois fa tonga dia afaka esorinareo tout de suite. Dia ilay 10 € napetrareo tamin'ny voalohany iny ihany no ajanonao anatin'ny compte satria iny no ahodina iny ny fond minimum de dépôt ahafahana manao an'ilay izy dia ny tombony no alainareo isan'andro isan'andro. Mahafinaritra aiza tsony tsika nahita an'izany. Ato aminay voalohany indrindrany tsy misy robot d'intelligence artificielle tsy misy hoe robot no miasa eo manome alerte sy manao ny trading anao fa mpampianatra tena mpampianatra maty ihany efa plus de 50-10 ans d'expérience ao anatin'ny tontolona éducation financière mipetraka aty Europe izy. Tsy mila manome vola ny entreprise ianao hoe ty mbola zavaika hoe ty misy vola dia mitombo any fa ianao no ampianarina mampitombo ny volanao anaty téléphonenao. Pas besoin de délai de blocage izany hoe tsy misy engagement ihany koa tena zava-dehibe be hoe tsy misy engagement fa raha ohatra hoe 1 mois ianao dia vita ny fianaranao tsy hanohy intsony ianao dia afaka miala tout de suite.
Ohatran'ny tiara ny ao anatin'ny plateforme-ny entreprise izay ahitanareo ny signaux-na telegrama rehetrarehetra, misy ao anatin'ny signaux-na telegrama, misy ny automatique ny résultat-na trading rehetrarehetra mandeha ao anatin'ny volana dia ataony ao daholo propre firme, misy ny signal canal akanan'ilay signalana copier-coller. Misy ihany koa ny fanaovana formation de trading manomboka any amin'ny débutant, intermédiaire et avancé. Misy ihany koa ny live scalping sy ny rediffusion scalping ho an'izay olona efa matianana te anamafaizana ao anatin'izany tontolona scalping ao anatin'ny trading izany. Reto ny olona ao anatin'ny corporate ny entreprise izay misy ny CEO, misy ny directeur des opérations, directeur général, directeur exécutif, directeur technique sy adame ny responsable ny trading ny AOS dia izy no tena expert io ry zareo tena franchement ny résultat alefany io c'est incroyable nazara tena faly mihitsy aho hoe tsy nanenenako tena faly tafiditra tao anatin'ity entreprise ity. Mike Fox moa zany ny master distributeur ao anatin'ilay izy. Araka ny teneniko anareo hoe fianarana ny atao izany hoe hianatra ny ataontsika ato dia mitovy ny fianarana any amanontolo hoe alohan'ny hianatra ianao tsy maintsy misy ny écolage vao mianatra. Be dia be no miteny anao fa maninona misy vola foana rehefa manao zavatra dia tadidio fa na hiasa hitady asa any ampiasana normal ary nareo tsy maintsy misy vola mivoaka foana ny anatin'ny poche-nareo mandritra ny iray volana izay nareo vao mahazo karama amin'ny fin du mois. Ohatra hoe mandeha iny nareo mandeha miasa, mandeha bus, mandeha taxi, mandeha tomobile nareo misy dépense miala nareo anatin'ny un mois izay vao mandeha karama amin'ny fin du mois. Dikan'izay miinvestir aloha nareo vao mahazo vola. Dia ohatran'izay ihany. Ity pakan'i Europe, azafady indrindra, ny pakantsika aty Europe dia minimum 59,95 €. Ny maximum 150 € ny premium izay misy ny formation complet ray manontolo izay miexiste ao anatin'ny entreprise. Ny pakantsika any Afrika dia anankiroa ihany. Dia ny pakany Afrika dia tena hoe spécial dédié pour Madagascar satria tena hoe natao izay ho zakan'ny olona rehetrarehetra ilay izy mba ahafahan'ny olona tsirairay mianatra, mba ahafahan'ny olona tsirairay manana chance mba ahafahany mievoluer na ho lasa indépendant eo amin'ny fiainany indray andro any. Dia ny paka Afrika misy six services ao anatiny académie module de formation, les interlocuteurs débutants, experts sy intermédiaire. Misy ahafahanareo maka ny alerte copy trading mampianatra anareo money management na signaux tena hoe mitandrina tanteraka mba tsy hoe perte foana rehefa anao trade dia manana accès ao anatina communauté nareo misy live na session trading isam-bolana dia miaraka amin'ny automatique trading ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia azonareo amin'ny 29,95 €. 29,95 € zany tena farany mora raha mbola eo amin'ny sehatry ny formation tsy haiko mety tsy ahita lasak'izay mora noho izay nareo fa raha vadiko teny ariary ilay izy amin'izao tsika miteny izao miankina amin'ny cours ilay izy rehefa miakatra ny cours dia mety miakatra ilay 29,95 €. Tsy miakatra amin'ny prix fa ilay ao amin'ny ariary. Raha midina ny cours dia mety latsaka ambanimbany izy fa amin'izao izy eo amin'ny 150 000 ariary eo na 149 000 ariary eo ny 29,95 €. Ny paka fandroany dia ny paka premium izay ahitanareo 40 service ao anatiny tena hoe c'est service misy ao anatin'ny entreprise anananareo daholo. Raha 150 € ny anay aty Europe ny anareo azonareo amin'ny 79,95 €. Afaka tsy ho ela eo io kelikely mety misy surprise be fa mety mbola ahidiny zareo kely io prix io satria tena hoe ny objectif anay dia tena hoe mba ahafana manampy olona maximum de famille sy olona rehetrarehetra any Madagascar mba liana te hanao an'ilay izy dia 79,95 € ny paka premium any Afrika. Izay ny façon voalohany ahafahanareo migane vola ato anatin'ny entreprise. Izany hoe hianatra dia manao pratika ilay zavatra nianarana dia lasa amin'izay avy eo mampitombo ny volanareo ao anatin'ny telefoninareo amin'ilay alalan'ilay zavatra nianarana. Ny fandroany dia ny resaka recommandation na service. Ny resaka recommandation na service dia efa fataontsika andavanandro fa mety hoe tsy mahataitaitra antsika ilay izy satria tsy azahoana vola. Ohatra fotsiny hoe tandem izao restaurant anankiray ngeza be ao Antananarivo misy namako anankiray izao miteny anao ianao ry aina rehefa tonga aty dia andany ianao mankany amin'ny tandem mandeha misakafo ao mora matsiro nefa betsaka ny sakafo.
dia nandeha zany araka tamin'ny fianakaviako dia nandeha tany amin'ny tandem nisakafo. No iza za tsy nahafantatra ny tandem raha tsy le namako niteny anahy iza mahazo tombony amin'izay rehefa avy eo iza mahazo vola. Le namako niteny taminahy hoe sa le restaurant tandem nandehanako nandaniko volan'ny sakafo tsy maintsy hoe le restaurant satria le namako tsy nahazo taty amiko na ny 1 centime ara na ny ariary iray ara tsy azony akory a. Nefa za voky be nandany vola tany amin'ny restaurant tandem izay ny atao hoe recommandation. Ny entreprise rehetrarehetra amin'izao a dia mivelona amin'ny resaka recommandation. Tsy mandeha ny zavatra anankiray raha tsisy recommandation hoe ary mahay manao volo be le madama any fandana any manao volo dia izay ny atao hoe recommandation. Ny mahasamihafa kely fotsiny a amin'ny entreprise traditionnelle sy ny entreprise de marketing relationnel mitovy amin'ny AOS dia tsotra kely. Ny entreprise traditionnelle misy ny pub ataon'ny zareo reka le tambazotra hitantsika reny any anatin'ny gazety et tout tena vola be ny publicité. Fa ny entreprise de marketing relationnel toy ny AOS dia tsy midépense 0 € zareo any anatin'ny publicité fa izahay no pub zareo izay manao recommandation ny formation mba ahafany mitondra mpianatra hianatra ao amin'izareo dia mahazo vola be zay derrière an'izay. Ahoana re comment ça marche ahoana ny fomba azahoana an'izany vola par mois ao anatin'ny revenu passif ato amin'ny AOS zany. Dia tsinjika kely aminareo aloha aty am-boalohany hoe tsy misy engagement ity activité ity fa afaka miala tout moment nareo. Ny pack d'abonnement zany hoe ireny formation tononoko anareo rehetrarehetra teo reny aty a Europe dia minimum séminaire pendant 5 jours minimum 1 300 € minimum 5 jours nefany azontsika le izy amin'ny prix ana 29,95 € any a Madagasikara dikan'izay hoe manana chance ngeza be mihitsy indrindra na atsika aty Europe raha manomboka amina 50 € minimum zany tsy mbola misy an'izany angambany raha ohatra ka ny hoe any ambadika any. Dia ny mampiavaka ihany koa an'ity entreprise ity dia mizara roa ngeza be le zavatra atao amin'ny maha hoe tsy misy obligation ny hoe anao an'ilay recommandation zany hoe tsy voatery ianao anao an'ity recommandation ity fa raha ohatra ka hoe hianatra fotsiny ny ataonao dia anomboka an'ilay formation dia anao an'ilay copier-coller na anao an'ilay automatique trading dia afaka izay fotsiny ny ataonao. Fa raha ohatra ka hoe mahaliana anao no lasa ambassadeur ny entreprise zany hoe anao recommandation service dia misy ny atao hoe licence d'ambassadeur. Ny licence d'ambassadeur indray dia 10 € ao anatin'ny herintaona. Zany hoe manana licence d'ambassadeur anao zay vao afaka payer anao ny entreprise. Manana licence d'ambassadeur anao zay vao afaka manao an'ilay recommandation ao anatin'ilay société. Dia recommandation atao amin'ny licence d'ambassadeur atao aminay 10 € ao anatin'ny herintaona ho an'ny Madagasikara ho an'ny pays d'Afrika rehetrarehetra dia ny aty Europe izy 30 €. Dia ny plan de rémunération amin'izay azavako anareo ahoana ny fomba azahoana vola à partir amin'ny 160 € ka hatramin'ny 540 000 € anatin'ity activité ity dia afaka mihitsy ianao mandroso ao anatin'ilay izy. Ity ny plan de rémunération tsy miova izy io fa ireo foana mijanona eo. Voalohany indrindra ary tena mahafinaritra anahy ity neo ity na le hoe gratuité. Ity gratuité ity dia manana chance itsika mpianatra ato anatin'ny entreprise AOS fa ho an'ny mpianatra izay liana tsy andoha intsony ny écolage ny mois manaraka raha mahaliana anazy ilay resaka recommandation na service dia raha mahita olona telo fotsiny izy manodidina anazy maka an'ilay pakana premium ty pakana premium ty olona telo dia mahazo gratuité izy mois manaraka. Zany hoe ninona zany ny vola tianao azo ato anatin'ny activité dia misy objectif ilay izy. Ohatrantsika miasa any ampiasana ihany hoe raha ao anatin'ny iray volana tsika miasa tokony hiasa 30 jours. Raha miasa complet ianao isanandro tonga any ampiasana foana miasa 30 jours complet normal raha mandray karama feno 30 jours. Fa raha ohatra hoe ao anatin'ny iray volana ianao 4 jours ihany ianao no miasa dia normal be raha 4 jours de salaire ihany no azonao amin'ny faran'ny volana fa tsisy patron hanome anao karama feno zany raha efatra andro ihany ianao no miasa. Dia ohatran'izay ihany ato amin'ny AOS hoe raha ao anatin'ny un mois ny idiranao ianao zany hoe miditra 25 ianao dia amin'ny 25 mois manaraka ny un mois anao. Ao anatin'izay iray volana izay zany ianao raha mahafantatra olona anankitelo manodidina anao vonona hianatra ato anatin'ny entreprise maka an'ilay pakana premium dia gratuit ny écolagenao amin'ny mois manaraka. Raha ao anatin'izay fotoana iray volana izay ianao mbola mahita koa hoe totalité ana point 330 points fois 2
dia mahazo 160 € anao amin'ny fiandroana manaraka. Dia ny paka any Afrika, 29,95 €. Les packs à 29,95 € est égal à 20 points. Les packs à premium est égal à 55 points. Zany hoe mandeha par point zany le izy mandeha par point ny objectif zay mahatonga le hoe raha manao 330 points ianao gauche droite zany hoe fois 2 fotsiny zany 330 points fois 2 dia mahazo 160 €. Ainsi de suite. Dia le gratuité teo manao total na 110 points. Zany hoe 110 points zany mahita olona telo fotsiny ianao amin'ilay pakana 80 dia mahazo gratuit. Enina moa zany izy raha amin'ilay pakana 29 € na amin'ny 20 points. Ity tsotra kely ahoana fomba azahoana an'le 160 € farany aingana indrindra. Ny farany aingana indrindra dia mitady olona anankitelo manodidina anao ianao hanao an'ilay activité hianatra miaraka aminao dia ianao mahazo gratuit zay. Amin'ilay paka premium 55 points io atoroko anareo io dia reto olona anankitelo reto rehefa avy eo raha mahafantatra olona anankitelo manodidina anazy zareo zany hoe mitady olona anankitelo izy hanao le activité hianatra miaraka aminazy ihany koa mitady olona telotelo avy dia zareo gratuit moa nareo mahazo 160 €. Zay fotsiny dia azahoanareo 160 € ao anatin'ny un mois. Zany hoe mitady olona telo nareo dia le olona telo eny avy eo mitady olona telotelo avy nefany tsy voatery hoe telo fotsiny ihany fa na androany ary nareo mahita olona 100 25 50 efatra peu importe tsisy limite fa zay olona hitanareo dia afaka miditra daholo fa juste hoe image tena farak'izay mora assureko anareo fotsiny hoe zay dia efa azahoana 160 € ato anatin'ny activité. Dia tsy za rery no efa mahazo vola ao anatin'ity activité ity zany hoe za moa zany efa 1460 € par mois zao ato anatin'ny AOS. Ity madame anankiray ity chargé des opérations amin'ny Orange ny asany efa mandray 160 € par mois izy any Madagascar izy no mipetraka. Yasmina Binti mère au foyer izy efa mandray 160 € par mois koa izy ao anatin'ny activité. Ito indray Johnny Sam ny anarany mannequin Mister Madagascar izy Mister sady acteur any Madagascar tamin'ny 2022 izy no lany Mister Madagascar 160 € par mois izy amin'izao ato anatin'ny activité. Tena hoe olona tsy nisalasala mihitsy reto olona reto vao naheno an'ilay présentation fa tonga dia nandeha nianatra dia fotoana fohy tena hoe une semaine na 2 semaines dia efa tonga dia nahazo an'izany 160 € zany izy no Natacha dia maman au foyer koa izy mipetraka aty France 160 € ao anatin'ilay activité. Na olona aty France na olona any Madagascar mila complément de revenu mila fidiram-bola eo amin'ny fiainantsika efa sarotra be ity izy no andirako Toarivelo mipetraka aty France koa izy dia 640 € par mois ato anatin'ny activité nefa tena voaingana kely izy no nanao an'ilay izy. Reto indray ny olona mirejoindre anay tena hoe betsaka ny olona mirejoindre anay ao anatin'ilay activité satria mahafinaritra ny mianatra zavatra vaovao, mahafinaritra ny mianatra mba te ho tafita ohatry ny olona rehetrarehetra satria zavatra vita amin'ny hafa ve dia tsy ho vitantsika tsirairay avy. Dia hitanareo moa Flashbiz, Zamainty, Rachel, Justina, Yantsa, Carmi tena hoe be dia be ny olona mirejoindre anay ao anatin'ity activité ity. Tao anatin'ny herinandro dia 171 nouveaux partenaires izahay zany hoe plus de 171 ny olona manao inscription ato anatin'ilay fianarana mba hianatra. 4 nouveaux qui gagnent 160 € par mois zany hoe olona anakiefatra ao anatin'ny une semaine mavita mahatratra le objectif ana 160 € par mois. Olona anankiray vaovao indray gagne 640 € par mois. Misy olona 9 ao anatin'ny une semaine tonga dia mahazo an'ilay gratuité ana service hoe gratuit izy ny mois manaraka. Tena hoe entreprise mandroso matanjaka tsara sady ny fampianarana tena assuré ao anatin'ilay activité. Dia mbola veriko ihany hoe le gratuité ny tena important be koa satria na tsy raha ohatra tsy te hiezaka zany ianao tsy handoa écolage tsy handoa an'ilay 29,95 € iny mois manaraka indray dia mitady olona telo fotsiny ianao manodidina anao dia mahazo an'ilay gratuité. Tsotra kely ny fomba fanomboana an'ity activité ity raha mahaliana anao ary izay zavatra izay raha mahaliana anao ny hianatra aminay androso hiaraka aminay dia le olona nanasanao nijery an'ity vidéo ity manantona anazy ianao dia misy lien omeny anao zany hoe misy lien de parrainage omeny anao dia lien iny anaovanao inscription. Ny paiement dia paiement par carte no anaovana azy.
dia ho an'ny olona izay tsy manana carte bancaire rehetrarehetra afaka mipaye amin'ny alalan'ny Orange Accord, izany hoe carte Accord ny Orange Money rehefa manana compte Orange Money fotsiny ianao dia misy vidéo asaina alefany any aminao ahafahanao miactive an'ilay carte, tsy mila manantona fohy be fa tsotra kely 2 minutes dia voasokatra anao carte dia afaka mipaye amin'ilay izy amin'ilay collage amin'ny alalan'ny Orange Money ianao. Dia hoza foana ry zareo hoe amin'izao fiainana izao indrindrandrindra moa ho anahy manokana tena hoe mafy miakatra foana vidim-piainana ary tsy hidina intsony fa miakatra foana io nefany amin'izao tena hoe miasa efa zara fa misy ny asa mety misy ihany koa fa tsisy zavatra afaka ataonao fa dia métro boulot dodo tena isa-maraina dia leo nefany betsaka mpianatra ihany koa mba mila fidiram-bola betsaka ny olona mitady asa ity opportunité ty aza mahita excuse nareo fa ataovy. Za tena mi-conseil hoe manaova enaro le izy andao iara-ianatra aminay dia hitanareo ny résultat fa tena mahafinaritra be. Ianareo irery ihany no tompona andraikitra amin'ny fiainanareo fa tsy ny avian'ny olona na négativité an'ny olona na hoe vavan'ny olona miteny gauche droite hoe zaza manao an'io fa zao io fa zao io. Ny olona tsy hanome anao raha sahirana ianao, ny olona tsy hanome anao na 1 euro rehefa tsy mahavoalofa trano ianao na tsy misy ny hanina hohanina ao an-trano fa tsy maintsy ianao no midébrouille mitady sakafony zanakao sy ny vady aman-janakao ao an-trano, tsy maintsy ianao no miezaka vao afaka mandeha bus mandeha any am-pianarana fa tsisy olona afaka hanome anao mihitsy. Dia ny olona rehefa te hanao zavatra dia mitady moyen izy hoe ahoana ny moyen ahafako manao an'ity fa te ho tafita fa tsy be excuse. Dia donc ny excuse amiko raha resaka hoe fotoana lany fotoana hoe crédit sy ny tariny tsisy fotoana tsisy problème satria afaka manao an'ilay automatique iny ianao tena hoe 10 euro dia afaka anaovana automatique amin'ny ray volana ianao mety tsy haiko hoe ohatrino vola générenao anatin'ny ray volana ao anatin'izany rehetrarehetra nefa tsisy an'iny nataonao fa na connexion raha tsy misy fa hoe indraindray kely fotsiny rehefa misy connexion anao vao mijery an'ilay téléphone ohatrino indray izay volako ato donc tongava ry zareo tongava fa tsy hanenenanao io olona nanasanao androany hijery an'ity vidéo ity io dia tsy hanolo-bato mafana anao izy fa tena hoe nahita voka-tsoa izy tao anatin'ilay izy dia mizara ho an'ny namany izy mizara ho an'ny manodidina anazy. Izay ary fa mankasitraka be dia be anareo nijery hatramin'ny farany dia mino fa ahitanareo tsy ho ela ao anatin'ny activité anay za manokana moa izany dia manampy anareo miformer anareo manokana mihitsy ao anatin'ilay activité dia tongava fa mandray anareo am-pifaliana izay ao anatin'ny ekipanay. Ny adiny kely fotsiny dia ankoatra ny formation en ligne dia misy formation any Madagasikara any Antananarivo, Antsirabe, Tuléar, Majunga sy Tamatave manana QG izay izany hoe fianarana anankiray ahafahanareo tonga 2 fois par semaine na 3 fois par semaine miara-mianatra amin'ny mpianatra any Madagasikara. Misy connexion wifi ao anatin'ny salle tsy misy problème izany hoe 2 fois 3 fois par semaine nareo tonga mianatra miaraka amin'ny mpianatra ny ankizy sady ampianarina sur place manipuler ny téléphone ahoana fomba fanaovana an'ilay izy formation tena hoe tsara ny accompagnement tsara be ahafahanareo mandrosa ao anatin'ny activité dia aiza tsony nareo nahita an'izany fa hoy za hoe tongava maro dia tongava daholo dia andao hiara-hianatra andao hiaraka ho tafita mandra-pionareo. Blessing, money, testimony.